Aleloia, dia miarabanao sady faly indray ry havana amin'izao fotoana izao miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy tafahoana amin'ny alalan'ny vidéo ka dia ampitomboina amintsika mandrakariva ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray Jesosy Kristy Tompo. Raha tsikaritsareo ngamany dia misy nanisy an'ity écouteur ity na hoe bluetooth ahafahana manao an'ny enregistrement zany satria araka ny sosokevitra sy ny fitarainana dia ny teniny maritra amintsika fa ambany ny enregistrement, ny feo zany amin'ny enregistrement ka dia mitady hevitra ihany mbola misy moa zany ny zavatra hafa izay mbola kasaina hovidiana mety hoe hanatsara ny fanaovana ny enregistrement indrindra ny amin'ny fampitomboana ny feo fa nametraka ity amin'ny sofiny ity zany mba hanaovana ny andraisana ny feo mivantana eo. Asa ny sitrapon'ny tompo mety mafy kokoa ngamany fa fanandramana voalohany izy izao ka dia isaorana ny tompo atsika rehetra izay manome sosokevitra indrindra mifampirisihana amin'izao asa fanompony izao. Dia arak'izany indrindra alohan'ny anaovantsika ny vavaka metrantsika ny fotoana dia efa teneniko sady zany ny lohateny izay fampizarantsika androany dia ny hoe atsaharo ny akamoana. Atsaharo ny akamoana, miasa, mivavaha, manompo. Ny teny horaisitsika dia efa hampomaniko antsika sady zany ny ao amin'ny Matio 5:20, ny 9:40 ka hatramin'ny 30. Vakitsika izay avy eo fa hiary hivavaka tsika miatrantsika izao fampahirizana izao tompoko. Vavaka tsika. Eny ry Andriamanitra, ry Jesosy Kristy Tompo, ry fanahy masina, misaotra anao mandrakariva izay ny amin'ny fitahiana, fahasoavana menao anay indrindra ny aina, izay menao anay fahavelomana, tanjaka hery. Avy aminao zany ka hiderahana sy hanomezana voninahitra anao. Ianao tokoa no tsy miova hatramin'ny taloha ankehitriny ary mandrakizay. Ianao ny voalohany sy farany dia ianao rery ihany no tompoana sy ankalazanay amin'ny fiainana rehetra. Misaotra amin'ny famindrapo ataonao aminay isan'andro, ny famelan-keloka ary indrindra mbola manome izao fotoana izao ahafahana mifampizara, mifampahery amin'ny mpanomponao tsirairay avy ka dia mitenena tompo araka ny fombanao fa voninkaina indray izay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no naovan'izany vavaka izany. Aleloia, amen. Dia arak'izany tonga dia vakitsika izany ny Matio 5:20, ny 9:40 ka hatramin'ny 30 ametrantsika izany lohateny izany hoe atsaharo ny akamoana, miasa, mivavaha ary manompo amin'ny anaran'i Jesosy. Fanoharana ny amin'ny talenta. Ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny olona iray izay andeha ho any an-tany lavitra ka ny antson'ny mpanompony dia nanolotra azy ireo ny fananany. Koa ny iray dia nomeny talenta 5, ny iray dia talenta 2 ary ny iray dia talenta 1. Samy arak'izay fahaiza-manaony avy dia lasa nandeha izy. Avy hatrany dia lasa ilay nandray ny talenta 5 ka nampiasa izany ary nahazo tombo ny talenta 5 hafa izy. Toy izany koa ilay nandray ny talenta 2 dia nahazo tombony 2 fa ilay nandray ny talenta 1 kosa dia lasa niady tany ka nanafina ny volan'ny tompony tao. Ny ela dia tonga ny tompon'ireo mpanompo ireo ary nampamoaka azy ireo ny amin'ny volany. No nanantona ilay nandray ny talenta 5 dia nitondra talenta 5 hafa koa ka niteny hoe tompoko, talenta 5 no natolotra ho ahy indro, nahazo tombony talenta 5 hafa aho. Hoy ny tompony taminy, tsara izany ry mpanompo tsara sady mahatoky, natoky tamin'ny kely ianao ka hotendreko ho mpanapaka ny be. Midira amin'ny fifalian'ny tomponao. Nanantona koa ilay nandray talenta 2 dia niteny hoe tompoko, talenta 2 no natolotra ho ahy indro, nahazo tombony talenta 2 hafa aho. Hoy ny tompony taminy, tsara izany ry mpanompo tsara sady mahatoky, natoky tamin'ny kely ianao ka hotendreko ho mpanapaka ny be.
midira amin'ny fifalian'ny tomponao. Fa noho ny nanatona ilaina indray ny talenta ray dia nilaza hoe tompoko, fantatro fa olona mila voa tsy ary ianao ka mijinja eny amin'izay tsy namafazanao sady manangona eny amin'izay tsy nanelezanao, dia natahotra aho ka lasa nanafina ny talentanao tao anaty tany indro lasanao ny ianao. Ary ny tompony dia namaly azy hoe, ry mpanompo ratsy sady malaina, efa fantatrao fa mijinja eny amin'izay tsy namafazako aho ary manangona eny amin'izay tsy nanelezako, koa tokony nametraka ny volako tany amin'ny mpampisambola ianao, koa rehefa tonga aho dia ho nandray ny ahy miaraka amin'ny zanona-bola. Koa alao eny aminy ny talenta dia omeo ilay manana ny talenta 10, fa izay rehetra manana dia omena ka anambe, ary izay tsy manana kosa na dia izay ananany aza dia alaina aminy, ary ario ho any amin'ny maizina any ivelany ny mpanompo tsy mahasoa any no hisy ny fitomaniana sy ny fikotrohanify. Amen. Tenin'Andriamanitra efa haintsika tsara io be da be ny teny malagasy ary nitsoahana tamin'io hoe aza mandevina talenta. Misy olona mieritreritra hoe teny gasy, teny mpahendrena malagasy zany, fa teny izay nitsoahana tao anatin'ny baiboly ihany koa zany. Araka ny teny zany dia teny efa fantatry ny olona maro hatramin'ny ela zany momba ny hoe talenta. Eto dia araka ny lohateny no andraisantsika ny tenin'Andriamanitra zany hoe atsaharo ny akamoana, miasa, mivavaha, manompo. Raha mivakitsika tsara ny teny, raha hentsika ny tenin'Andriamanitra dia misy teny hoe azo avadika koa hoe atsaharo ny tahotra. Satria rehefa nomena an'ilay talenta zany ireo mpanompo ireo dia natahotra ilay nahazo talenta iray ihany dia naleviny, nefa noho niverina ny tompony dia hoy izy hoe ianao izy dia malaina. Noho ny akamoana zany no tsy nampiasainy ilay talenta. Izay ilay teny akamoana zay fahalainana zay no tena ho tsindrintsika androany. Mila mitandrina zany tsika tsirairay avy ny talenta araka ny fanazavana, be da be ny fanazavana, fa ohatra mazava niraisin'ny mpandinika ny teny Soatra Masina moa zany dia mitovy amin'ny lanjan'ny vola karaman'ny olona herintaona io. Karaman'ny olona zany tsy haiko tamin'izany olona mpiasa tany ve sa olona mpiasa birao sa ohatran'izay, fa vola lehibe, vola be io niraisin'ilay olona tsirairay avy io na 5 talenta na 2 talenta 2 na talenta 1 zany dia vola betsaka io azo ampitomboina tsara ahafahana manao teny amin'izao fotoana izao investissement, mampitombo vola zany amin'ny fomba izay mety ahafahatsara antsika azy ankehitriny tokoa. Fa teto dia verina kely io fanoharana io dia Matthieu 5:20 zany amin'ny tenin'Andriamanitra moa efa fantatsika fa nizarazaraina toko ilay izy, fa nisoratana tsisy toko izy io fa nisoratana fotsiny tohintohy hatramin'izay, fa tsika mamaky ankehitriny no nizara azo toko sy andininy. Fa io dia tantara izay nitantarain'i Jesosy amin'ny Matthieu 5:20, ny tantarain'i Jesosy ny amin'ny ny fiafaran'izao tontolo izao ny amin'ny andro farany. Dia mahagaga fa taonan'io izy dia nitantara ny amin'ny hoe Virginy folo. Raha ny 5:20 zany 1 ka hatramin'ny 7 dia mitantara ny amin'ny Virginy folo koa izay fantatsika tsara, ny amin'ny hoe mila miomana, mila mitandrina mba hirehitra ny jiro mandra-pahatonga ny fampakarana. Hoe ho avy zany Jesosy ho avy ilay mpampakatra, dia mila mitandrina, mitahiry ny solika. Izay moa zany ny filazantsika anazy mitahiry ny solika hatramin'ny farany mba hirehitra. Fa rehefa tonga ny mpampakatra ka maty ny solika ka tsy manana tahiry koa tsika dia anisany tafajan'ny ity ivelany. Dia ny amin'ny talenta ity ny amin'ny io hoe mila mampiasa ny fanomezam-pahasoavana
Zay araka izay nomeny izy. Hitantsika tsara zany veriko vakiana kely amin'ny 550 koa ny iray dia nomeny talenta 5, indray talenta 2, ny talenta iray samy araka izay fahaiza-manao ny avy. Zany hoe ny talenta, ny fanomezam-pahasoavana men'ny tompo antsika zany dia araka izay toerana misy antsika sy ny fahafahantsika mampiasa zany. Eo matetika no mahatonga ny betsaka ny hoe kamo na malaina na matahotra satria misy mety hoe nahazo talenta 5 dia izay arak'ilay teny teo fa miasa be. Ilay olona manana talenta 5 dia tonga dia tsy nisalasala fa tonga dia efa niazakazaka ny asa. Dia mahita ireo ilay olona manana talenta kely izay verina hoe talenta kely. Eo moa zany fomba fiteny koa hoe arak'ilay hoe mpaminany kely sy mpaminany lehibe fa efa nampianarina teto, nampahirizana teto fa Jona izay verina hoe mpaminany kely nefa tena nakahan Jesosy ohatra hatraty amin'ny nahatongavan'i Jesosy zany fa tamin'izany izy ny mpaminany tamin'ny andron'ny Israely. Nakahin Jesosy ohatra hoe tena izy mpaminany lehibe hoe tahaka ny Jona ve? Hoe fa na ny olona tany Niniva hozy izy izay nampanjenesin'ny Jona ny amin'ny fanapotehana azy dia mibebaka. Fa maika fa amin'izao fotoana izao tahaka ny hoe nahatongavan'i Jesosy zany hoe mitondra mitoro ny tenin'Andriamanitra dia betsaka ny olona izay mbola tsy mibebaka ihany. Ny tiana lazaina eto zany hoe izay verina hoe talenta kely, tsy misy kely fa izay talenta nomen'ny tompo antsika dia lehibe daholo eo anatrehan'Andriamanitra. Izay zany fampirirezana voalohany izay ho antsika tsirairay avy. Tokony tsy ho menatra, tokony tsy hatahotra, tokony tsy ho kamo amin'ny talenta izay omen'ny tompo antsika. Verina kely amin'ilay talenta aketo hoe inona moa zany ilay talenta. Eo matetika ny fanontaniana betsaka hoe inona moa zany talenta zany, fa maninona no nahazo talenta tokoa ve sa dia nahazo antso ve sa dia nahazo iraka ve sa. Fa ny tena talenta raha ny tena marina azo tena hoe tena azo heverina talenta voalohany men'ny tompo antsika dia ny aina. Io aina io tatoato dia resahana izy io tatoato, ary indrindra amin'izao fotoana izao andro farana izao betsaka ny zavatra miseho. Ny ady, ny guerre eran-tany, ny famonoana amin'ny firenena samy firenena, ny fanaovana tsinontsinona, ny zon'olombelona dia mamono olona, ny loza voajanahary dia mitondra fahafatesana, ny amin'ny fasarotana, ny amin'ny miova ny toetrandro sy toetany amin'izao fotoana izao dia mitsoaka ny olona dia feno ny fahafatesana noho ny fifindra-monina. Zany hoe misy handray foana zany io aina sy fahafatesana io. Zava-dehibe samy nomen'Andriamanitra aina isika, fa rehefa lasa io aina io zany ilay hoe fofinaina. Rehefa lasa io fofinaina io dia mitsahatra daholo niza. Tsy miankina amin'ny harena io, tsy miankina amin'ny tanjaka sy hery io, fa io aina io dia alain'Andriamanitra amin'ny fotoana izay hakany azy. Izy nanome ozy izy dia izy koa no maka. Ny talenta voalohany men'ny tompo antsika zany dia aina. Tsika tsirairay avy indrindra rehefa velon'aintsika salama dia manana an'ilay talenta nomen'ny tompo. Ny talenta faharoa dia izao antso nomen'ny tompo antsika izao. Raha maheno ny vidéo zany tsika, izao zany no fampirirezana ho antsika izay efa kristianina, efa nandray an'ny tompo ka ao anatin'ny hoe malain-daina, kamokamo na mieritreritra mety tsy ho vitako izany asa fanompoana zany dia tsika efa nandray an'i Jesosy araka ny tenin'i Jesosy sy tenin'ny Jaona rehefa nitory izy hoe mibebaos izy dia rehefa mibebaka ilay olona dia andana mitory ny filazantsara. Izay no asa omena ny kristianina rehetra nandray an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy mitory ny filazantsara. Eto zany dia indray misy olona menatra koa ary ohatra ny tenanay tamin'ny voalohany rehefa natsoina be da be fa ela niomana amin'izany hoe hitory, efa nitory amin'ny filazantsara foana hatramin'izay, fa rehefa nitenen'ny tompo hoe ianao anie na isika anie dia atao hoe evangelista. Inona zany atao evangelista zany? Mitory ny evanjely, mitory ny filazantsara dia mamenatra zany fa anao na lasa atao hoe evangelista.
fa tsika tsiraray avy kristianina dia tokony evanjelista daholo, fa ny olona no menatra sy matahotra satria aleo tsy tononona amin'izany fa manjary voatery tsy maintsy miasa, na aleo mihitsy hoe mandevina talenta zany ohatran'le teo mena talentsika ny foazin'i Jesosy ny dioviny ianao dia lasa olom-baovao dia natao batisa dia nasainy hoe hitory ny filazantsara dia izy ianao aleo ihany amin'le teo aloha ohatran'ny nataoko teo iny ihany fa amin'iny tsisy mpanaraka, tsisy mpanelingelina fa hono zao manomboka miteny, manomboka mitory ny filazantsara dia tsarain'ny olona dia lazain'ny olona fa hoe mianan-kendry, lazain'ny olona fa hoe mirehare, fa ianao rehefa miteny marina, miteny tsy mety amin'ny olona, hoe miala amin'ny ratsy, miala amin'ny fanompo-tsampy, amin'ny fanompoana amin'ny fahazaran-dratsy, dia heverin'ny olona fa mitsara, fa tsy mitsara tsika fa milaza ny marina, manambara izay tokony ho ambara amin'ny olona tsiraray avy fa ho tsaraina amintsika izany, vakiana moa izany avy eo amin'ny Matteo 5:20 koa. Vakiako fotsiny izy io manomboka amin'ny 1:30. Misy fitsarana amin'ny farany hoe rehefa tsy miasa ianao dia ho tsarain'Andriamanitra arak'izay asa izay. Ka izay zany no famporisihana antsika voalohany teo hoe ny talenta dia avy amin'ny Tompo, avy amin'ny menantsika tsiraray avy ary tsy tokony homenatra, tsy tokony hatahotra, ary ny talenta voalohany men'ny Tompo antsika dia aina. Ny aina nomenantsika io dia talenta voalohany. Ny talenta faharoa nomenantsika dia ny nantsoina antsika. Tsy nataoko hoe mpanompo-tsoina ianao izy fa tena sakaiza. Dia natsaona ianao sakaiza manara-dia an'i Jesosy Kristy. Ny olona manara-dia an'i Jesosy dia tahaka ny nataony, mitory ny filazantsara, mitory ny fanjakan'ny lanitra indrindra, fa misy ny fanjakan'ny lanitra ary izay no torintsika dia ny fanjakan'ny lanitra, ary io fanjakan'ny lanitra io dia izay marina ihany ozy izy. Fanjakana io fanjakana marina, izay olona marina mandeha amin'ny famasinana sy ny famarinana, izany no tafiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra io. Hitantsika amin'ilay fanoharana eo amin'ny Virginy folo fa na dia efa nanana ny solika, nanana ny fanahy masina ihany ireo olona ireo, voafidy ihany mba samy niandry teo ihany, fa rehefa tsy nahay nitahiry hatramin'ny farany na tsy niasa dia tsy tafiditra ao amin'ny fanjakan'ny lanitra. Ka izay no itenenantsika mandrakariva mba hitory ny fanjakan'ny lanitra. Izay zany no talentany men'ny Tompo antsika koa dia ny fidianana antsika ho zanany, nanadiovana antsika tamin'ny rano, sasan'i Jesosy tsika tamin'ny rano, talenta koa zany dia lasa olom-baovao tsika, dia nomeny ny fanahy masina ahafahantsika mitory. Ny talenta tsy talenta fahatelony io na talenta voalohany fa karazana talenta fotsiny ilay izy, tsy nasiana laharana eto zany hoe iza ny lehibe na iza ny kely, fa ny talenta izay iverina tsy atao hoe fahatelo io na farany, fa ny fanahy masina. Fanahy masina rehefa nandray an'i Jesosy tsika dia nandray ny fanahy masina, talenta lehibe zany, talenta tsy azo oharina amin'ny atao hoe arak'ilay teny teo hoe karama herintaona ve sa ny aina ary, fa rehefa velon'aintsika salama natsoiny Jesosy dia nomeny ny fanahy masina satria nandray azy. Rehefa nandray an'i Jesosy izy dia tonga zanak'Andriamanitra dia nomeny ny fanahy masina. Rehefa natao batisa tsika dia natao batisa tao amin'ny rano dia nomeny ny fanahy masina, tahaka nanaovana batisa an'i Jesosy koa izay narotsaka tamin'ny fanahy masina. Verina kely moa zany io fanazavana ny fanahy masina io, mbola hisy fotoana hanazavana anazy, fa eo no mampisalasala ny olona, indrindra ny olona tsy kristianina na ny anjehan'ny kristianina hoe nahoana ny Andriamanitra reo na ny jiosy ary miteny an'izany. Jesosy Andriamanitra miteny aza manana Andriamanitra hafa fa tsy izao ihany. Nefa misy miteny zany hoe ary ny Andriamanitra reo lasa anankitelo. Io zany tsy Andriamanitra telo fa Andriamanitra iray ihany, fa nomeny asa samihafa. Ny asan'Andriamanitra izay any an-danitra na arin'izao rehetra izao dia izy Andriamanitra. Tsy miova izy hatramin'ny taloha hatramin'izay ka ho mandrakizay izy ny voalohany sy farany. Dia niantso ny zanany izy nanome asa hafa, nomeny asa ny zanany hitondra ny otantsika, mitondra ny tsika tahaka hoe mitondra nofo, na fantatra ny fahorian'ny olona. Ny zanany zany tonga dity amin'izao tontolo izao nasehony hoe
tiany zanako nalefa ho fampafantarana empafantatsika koa zany amin'ny fanoharana ololokely eo hoe nandefasan'ny zanany tetỳ amin'izao tontolo izao. Dia ny anankiray ny fanahy masina. Fanahy masina tsy Andriamanitra hafa izy io fa fanahy izay nomen'Andriamanitra avy amin'Andriamanitra io fanahy io le fanahy ny tenin'Andriamanitra Jesosy Kristy ihany izy ilay niteny ao izy dia lasa tanteraka izao rehetra izao. Le fanahy koa izay nambomba tetỳ amin'izao tontolo izao ny amin'ny Genesisy ihany zany. Le fanahy izay nambomba tetỳ amin'izao tontolo izao dia fanan'Andriamanitra ihany ny teo. Dia ny zanany ihany le tenin'Andriamanitra izay nitenenany hoe misy mazava, io ihany le zanany izay nirahany tetỳ amin'izao tontolo izao. Zany hoe Andriamanitra iray ihany io, fa ny asany dia samihafa araka ny izay nanomezany azy. Dia io zany araka ilay teny teo hoe misy talenta. Io manko zany manontany tentsika hoe ahoana moa zany ny talenta, inona ny talenta nomen'ny tompo anahako, inona zany ny tokony ataoko. Fa ny talenta nomen'ny tompo antsika dia ny fahavelomana. Dia ny anankiray dia ny fidianany antsika, ary rehefa resy lahy manana an Jesosy ho tompo sy mpamonjy dia nomeny fanahy masina. Zany dia talenta izay feno ahafahantsika mandroso manao ny asany. Mba tsy ho anankiray le dimy voalohany, le nahazo dimy sy nahazo roa zany dia fantatsika fa ireo dia ny asa dia araka ny tenin'ny tompony hoe vakiana amin'ny anaran'i manomboka amin'ny 120 ary hoe hoy ny tompony tamin'ny tsara izany ry mpanompo tsara sady mahatoky, natoko tamin'ny kely ianao ka ho tendreko ho mpanapaka ny be, midira amin'ny fifalian'ny tomponao. Zay zany zay no azotsika. Inona moa zany ilay midira amin'ny fifalian'ny tomponao, tahaka ny nidirana tany amin'ny fanjakan'ny lanitra tamin'izy Virjiny 5 izay niandry ny mpampakatra. Dia ny fanjakan'ny lanitra ozy io no hidirantsika raha miasa mampiasa ny talentsika, tahaka izay koa ilay mpanompo nahazo talenta roa izay mitovy aminy koa ny teny nomeny tompo aminy. Vakintsika sady dingantsika zany aty amin'ny 420. Fa noho nanatona kosa ilay nandray ny talenta iray dia nilaza hoe tompoko, fantatro fa olona mila voatsiary ianao ka nijinja eny amin'izay tsy namafazanao sady manangona eny amin'izay tsy nanelezanao dia natahotra aho ka lasa nanafina ny talentanao tao anaty tany, indro lasanao ny anao. Zay zany hitahotra io matetika no mampiembotra ny olona. Matahotra dia araka ny teny efa niteneniko teo hoe ny tenin'ilay mpanompony hoe le tompony hoe ary ny tompony dia namaly azy hoe ry mpanompo ratsy sady maraina. Noho ny faharatsian'ny olona zany ho antsika le mena talenta, ny velona dia nandray an'i Jesosy dia nahazo fanahy masina dia tsy samy asa fa matahotra, mienatra. Matahotra ny olona, mienatra ny olona ny fiarahamonina satria lasa totra ny hafahafa, lasa totra ny niovan'ny fihetsik'ilay olona satria lasa nitory ny filazantsara, lasa manambala amin'ny fahamarinana dia mienatra. Fa ny anankiray dia noho ny faharatsiana ozy izy, ry mpanompo ratsy. Noho ny faharatsian'ny olona efa nambara teto koa zany fa noho ny fahotan'ny olona nazavaina tamin'ny video farany teo fa noho ny fahotana dia mitsoaka ny olona, noho ny faharatsiana, noho ny tsy fahatanterahany tsy fahamendrena zany dia mitsoaka an'Andriamanitra izy, menatra an'Andriamanitra satria mpanota sy ratsy. Zay mahatonga an'ilay olona tsy nampiasa ny talentany dia noho ny faharatsiana ozy izy, ry mpanompo ratsy. Tandremo fa ny faharatsiantsika ny ota izay iainantsika zany no mampiembotra antsika sy mampatahotra antsika satria menatra eo anatrehan'Andriamanitra. Zay zany ny anankiray, mpanompo ratsy sady malaina. Dia ny faharoa dia noho ny fahalainana koa. Malaina amin'izao fotoan'izao dia satry ny olona matory dia mijery video, mijery télé, dia miresadresaka eo zany na dia atao hoe miasa ihany ary matetika hoe rehefa avy miasa, mihazakazaka amin'ny asa dia hoe reraka dia aleo aloha mba mipetrapetraka. Dia tian'ny olona koa ny mifaly. Rehefa tsy miasa zany dia le mandray fotsiny, le mifaly amin'izao zany izay koa zany no fakapanahy azon'ny olona
Amin'izao fotoana izao dia ny mifaly atao amin'ny fifaliana daholo ny zavatra rehetra, ny fitoriana filazantsara ataovy ovay izy io mba ataovy moderna, ataovy teatra ary atao hirahira dia lasa spectacle dia lasa asiana jeu de lumière, asiana fihetsika dia asiana fihetsika miaraka dia atao mitambatra ny fihetsika dia asiana akanjo, atao mirenty ny akanjo. Zany no mahasarika ny olona hoe zavatra hita maso, zavatra mampifalifaly fa raha tsy zany dia kamo sy malaina. Zay zany mila mitandrina isika hoe ry mpanompo ratsy ozy izy sady malaina. Rehefa tsy mandeha amin'ny hoe fahatsorana amin'ny fitoriana tsotra, mianatra ny tenin'Andriamanitra, mila mamaky ny tenin'Andriamanitra koa, mahafantatra ny tenin'Andriamanitra ahafahana manambara ny sitrapon'Andriamanitra zany hoe inona ny tenin'Andriamanitra, inona ny tena ratsy tokoa anatin'Andriamanitra. Tsy ny olona manafangaro amin'izao fotoana izao. Tsy mahafantatra ny tenin'Andriamanitra dia afangaro ny tenin'Andriamanitra amin'ny didy voalohany, amin'ny didy 10, aza manana andriamanitra hafa afa-tsy izao ihany, dia aza manao sarin-davatra voasikotra na ny ambonin'ny tany na ny ambanin'ny tany ao anaovanareo fotoam-pivavahana hivavahanareo. Nefa inona nataon'ny olona? Misy sarin-davatra voasikotra, misy ny zavatra voasikotra na sary vato io, sarin'ny Masy Maria, na mety atao hoe na ny sary Lacroix, ny hazo fijaliana ary dia eo ny olona no mivavaka. Raha vao tsisy hazo fijaliana dia tsy mety, tsy alaizy tsara fa tsisy hazo fijaliana ao amin'ilay toerana. Lasa ilay sarin-javatra voasikotra no hivavahan'ny olona. Fa misy mieritreritra mihitsy hoe rehefa ao am-piangonana dia tsy maintsy eo amin'ilay hazo fijaliana eo, fa eo ihany mamaly Andriamanitra. Fa raha mitodika ery amin'ny sisiny ery ianao ka na tsy hany Andriamanitra, tsy mihinanao izy. Zay zany mila mitandrina isika amin'izay hoe lasa fahalainana, mahalaina rehefa tsy misy zavatra hita maso sy zavatra marenty. Atao muzika, atao mafy tsara ny muzika, dia atao mirentirenty tsara, dia atao mihetsika tsara ny fihetsika, dia izay no mahafaly ny olona. Fa raha tsy izany ny olona dia malaina. Fa eto zany miteny ny tompo hoe tandremo ozy izy ry mpanompo ratsy sady malaina. Tandremo fa fahafantatry ny tompontsika zany raha ao anatin'ny faharatsiana dia mitsoaka an'Andriamanitra. Rehefa malaina dia mitady excuse amin'ny teny frantsay ozy ny teny frantsay, mitady excuse, mitady zavatra foana hialana hoe tsy vitako, tsy reraka, be loatra ny asako, tsy manam-potoana, tsy manana hoenti-manana, dia mandahy mitory ny filazantsara. Zany no talenta eto, mitory ny filazantsara, zay no talenta no menan'ny tompo ataontsika dia nitory. Zay ihany neny Jesosy mitory filazantsara ozy izy tamin'ny nitory ny filazantsara izy tamin'ny Jaona mpanao batisa, tamin'ny Jesosy nitory voalohany dia izy hoe mibeba ozy izy dia mitory ny filazantsara. Atsika vakiny zany any amin'ny Luka Matteo voalohany any, voalohan-dohany amin'ny nandraisan'i Jesosy tamin'izy nanomboka ny asa fitoriana, dia izany no nataony mitory ny filazantsara. Eto koa zany alohan'ny hamaraparana antsika azy, satria ny fotoana koa mandroso, dia mila fantatsika fa io avy ny tompo. Nametraka le talenta izy dia nasainy nampiasaina. Le anankiray zany nieritreritra hoe aleviko fotsiny eto dia mety hoe tsy ara-tsy ho avy izy dia efa samy mipetrapetraka. Fa ho avy izy, hiverina izy antany ny amin'ny zavatra nampiasantsika, ny amin'ny talenta izay nomeny antsika. Zany hoe ho avy izy, zay hoe ho avy Jesosy, hiverina ny tompo. Zany tsy tenenina intsony koa zany amin'izao fotoana izao, fa samy hoe manara-po amin'izay tiany ataon'ny olona, na malaina na manao izay ratsy, fa ho avy Jesosy ka hitsara araka ny asa ataontsika avy. Ka mila mitandrina antsika amin'izany fa ny tompo dia hiverina, hitsara amin'izay hanirahana antsika. Inona moa zany ny hanirahana antsika? Dia ampiasan'ny talenta izay nomeny antsika. Ny talenta nomeny antsika araka ny teny teo dia haverina foana ny aina nomeny Jesosy anao aloha, dia talenta voalohany ahafahantsika mitory. Dia rehefa nividiany koa tsika ho zanak'Andriamanitra, nandray an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy, dia talenta nomeny anao zany, satria ny olona tsy manana an'i Jesosy tsy afaka hitory an'i Jesosy mihitsy. Ny olona tsy mahafantatra an'i Jesosy izy ity, zay ilay teny natao mila mahafantatra ny tenin'Andriamanitra, mazoto mamaky ny tenin'Andriamanitra koa. Misy zay ilay ao anatin'ny fahalainana, tsy mahafantatra ny tenin'Andriamanitra, malaina mamaky ny tenin'Andriamanitra, dia malaina mitory ny filazantsara. Na misy koa mazoto mamaky ny tenin'Andriamanitra
ka manomboka fantatra hoe tiany ratsy dia nefa manao anatin'ny faratsiana dia vao kitikitika an'ilay faratsiana tao dia mahalaina satria ao anatin'ny fahalotoana ao anatin'ny fitondran-tena maloto dia mahalaina ihany koa. Ka zay zany no ampirisihan'ny tompo amintsika io avy izy dia hitsara araka ny ao amin'ilay Matthieu 5:20 teo ho avy izy. Mety ho elaela hoe aiza ihany fa ho avy izy dia arakaraka ny hitehirizantsika ny solika ahafahantsika miasa no hidirantsika ao amin'ny fanjakan'ny lanitra. Dia hovakintsika zany ny tenin'Andriamanitra amin'ny Matthieu 5:20-1:30 ka hatramin'ny 4:4-7. Vakintsika fotsiny izy asa raha misy tenin'Andriamanitra tiana ambara fa zay ao anatin'ny Matthieu 5:20 foana zany tsika hatramin'izao manambara hoe ho avy ny farany. Amin'ny baiboliko misy zany dia miteny mihitsy hoe ny fitsarana farany vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Ary raha tonga amin'ny voninahiny ny zanak'olona miaraka amin'ny anjely rehetra dia hipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianan'ny voninahiny izy. Ary raha hovoriana eo anatrehany ny firenena rehetra dia hanavaka azy ireo izy tahaka ny mpiandry ondry manavaka ny ondry amin'ny osy. Koa hametraka ny ondry eo amin'ny ankavanany izy fa ny osy kosa eo amin'ny ankaviany. Amin'izay ny mpanjaka dia ilaza amin'izay eo amin'ny ankavanany hoe avia anareo izay notahiny raiko mandovaha ny fanjakana izay voahomana ho anareo hatrizay nanorenana izao tontolo izao. Fa noana aho dia nomenareo hanina nangetaheta aho dia nampisotsonareo, ny vahiny aho dia nampiatranonareo, tsy nanan-kitafy aho dia nampiakanjonareo, narary aho dia notsaboanareo, tao an-tranomaizina aho dia novanginareo. Ary namaly azy ny marina ka hiteny hoe tompoko oviana no hitanay, noana ianao no nomenay ka nomenay hanina, na nangetaheta ka nampisotsonay, na oviana no hitanay ny vahiny ianao ka nampatranonay, na tsy nanan-kitafy ka nampiakanjonay, oviana koa no hitanay narary ianao, na tao an-tranomaizina ka novanginay. Dia namaly ny mpanjaka ka niteny aminy hoe lazaiko aminareo marina tokoa arak'izay efa nataonareo tamin'ny ray amin'ireto rahalahy kely indrindra ireto no nataonareo tamiko. Ilaza indray amin'izay eo amin'ny ankaviany kosa izy ka hoe miala amika ianareo izay voahozona ho amin'ny afo maharitra mandrakizay izay voavoatra ho any amin'ny devoly sy ny anjeliny. Fa noana aho nefa tsy mba nomenareo hanina, nangetaheta aho nefa tsy mba nampisotsonareo, ny vahiny aho nefa tsy mba nampiatranonareo, tsy nitafy aho nefa tsy mba nampiakanjonareo, narary sy tao an-tranomaizina aho nefa tsy mba novanginareo. Ary hamaly kosa ireo hoe tompoko oviana no hitanay, noana ianao, na nangetaheta na ny vahiny, na tsy nitafy na narary na tao an-tranomaizina ka tsy mba nanompo anao izahay. Fa izy namaly azy hoe lazaiko aminareo marina tokoa arak'izay tsy nataonareo tamin'ny ray amin'ireto kely indrindra ireto no tsy mba nataonareo tamiko. Ary ireo dia hiala ho any amin'ny fampijaliana mandrakizay, fa ny marina dia ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Zany tenin' Jesosy zany, tenin' Jesosy faraparany mihitsy zany taorian'io Jesosy dia voatapitra io fampianarana nataon'i Jesosy io, anisan'ny fampianarana nataon'ny farany io dia nanomboka nikomy amin'izay nitady hevitra amin'izay ny olona hanenjehana azy, hanomboana azy teo amin'ny hazo fijaliana. Zany hoe eto zany Jesosy dia manambara fa hisy ny farany ary ho avy ilay farany. Ka mila mitandrina isika fa arakaraka ny tsy asantsika, araka ny talenta nomen'ny Tompo antsika no hitsarana antsika, araka ny asantsika. Ka tandremo araka ny lohateny hoe atsaharo ny akamoana, atsaharo ny tahotra, miasa, ndao hivavaka dia ndao tsika hanompo an'ny Tompo. Ny tenin'Andriamanitra anankiray ao amin'ny Apokalipsy 1:20, 1:20 azafady, Apokalipsy 1:20, vakintsika sady ny 9:5 ka hatramin'ny 9.
ahafantarantsika ny amin'izany tsaranan'ny olona arakaraka ny tahotra sy ny fahalainany zany sy ny faharatsiany amin'aran'i Jesosy hoe Apokalipsy 1:25 ary io ilay mipetraka eo amin'aran'i Jesosy ary io ilay mipetraka eo ambony seza fiandrianana indro avaoziko ny zavatra rehetra ary io kosa izy tsy raty fa mahatoky sy marina ireo teny ireo ary hoy koa izy tamiko vita, izao no alfa sy omega, ny fiandohana sy ny fiafarana, izao no hanome maimaim-poana avy amin'ny loharanonaina ho an'izay mangetaheta. Izay maharesy no andova izany zavatra izany ho andriamaniny aho ary izy ho zanako. Fa ny osa, ny tsy mino, ny vetaveta, ny mpamono olona, ny mpijangajanga, ny mpanao ody ratsy, ny mpanompo sampy ary ny mpandainga rehetra dia anana ny anjarany ao anatin'ny farihy rehetra afo sy ny solofara, izany ny fahafatesana faharoa. Zany hoe ditantsika raha vakintsika ny amin'ny andiny faraparany amin'ny talenta teo iny andiny 720 amin'aran'i Jesosy hoe fa izay rehetra manana dia omena ka hanambe ary izay tsy manana kosa na dia izay ananany aza dia alaina aminy ary ario ho any amin'ny maizina any ivelany ny mpanompo tsy mahasoa any no isy ny fitomanina sy ny fikotrohanify. Mila mitandrina tsika fa any amin'ny fahafatesana, any amin'ny afobe izay misy zany. Ary sika vakina ny amin'ny tantaran'ny Abrahama sy Lazarosy ataon'ny Baiboly ato koa. Mampirisika antsika hamaky izany ahafantarantsika hoe inona natao hoe any amin'ny afobe sy any eo amin'ny miaraka amin'Andriamanitra eo amin'ny fanjakany. Namarana antsika anazy dia ny Apokalipsy 2:20 na 2:12 ka hatramin'ny 15 amin'aran'i Jesosy. Indro avy ainganao ary entiko miaraka amiko ny valisoa avy amiko mba hamaliko ny olona rehetra araka ny asany avy. Izao no alfa sy omega, ny voalohany sy ny farany, ny fiandohana sy ny fiafarana, sambatra izay manasa ny akanjony mba hananany fahefana amin'ny hazonaina sy hidirany amin'ny vavahady ao amin'ny tanàna. Fa any ivelany ny alika, ny mpanao ody ratsy, ny mpijangajanga, ny mpamono olona, ny mpanompo sampy ary izay rehetra tia lainga sady mandainga. Alleluia, amen. Dia misaotra ny tompo tsika amin'ny tenin'izay ny fampizarany. Engany antsika tsiraray avy mba tsy ho isany reto hoe ho tsaraina ka ho any amin'ny fikotrohanify, any amin'ny farihy afo, fa hiala amin'ny fahalotoana sy ny faharatsiana sy ny fahalainana ka hijoro araka ny fanomezam-pahasoavana men'ny tompo antsika dia ny talenta izay nomeny antsika zany ny aina, ny antso izay nomeny antsika ary koa ny fanahy masina izay nomeny ny tompo maimaim-poana antsika tsiraray avy dia samy hizara ny tenin'Andriamanitra, ny filazantsara ka dia misaotra ny tompo tsika tsiraray avy mahazo toa mahereza amin'ny asan'ny tompo tsika tsiraray avy voninahitra ao an'Andriamanitra irery ihany dia raha sitrapon'ny tompo raha mbola tsy tonga moa zany Jesosy dia mbola hitoy ny fampaherezantsika manao valomanao amin'aran'i Jesosy Kristy tompoko. Alleluia, amen.